Miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, velona avy any Nazareta. Tratra ny andron'ny Pentekosta tsika, Pentekoty, izay ankalazantsika ny dinan'ny fanahy masina. Ary eo amintsika foana ny fanahy masina, aleloia. Misaotra ny tompontsika hivavaka alohan'ny hitondrako ny zavatra izay nasehon'ny tompo tamiko efa nanomboka 2 volana teo, izay zavatra izay tsapako sy hitako hivavaka atsika. Andriamanitra tompo, rainay tsara indrindra ao. Andriamanitra any amin'ny avo indrindra ianao. Andriamanitra n'izao rehetra izao, tompo lehibe, Andriamanitra mahery, mahagaga. Anao zao rehetra izao, anao ny lanitra, anao ny tany, koa indreto izay tompo ao, hiaino indray ny teny fahatsarana avy aminao. Apetreo ny nofoko ambany dia ambany, aoka tsy izao no hita fa ianao ilay Jesosy Kristy Tompo. Koa mitenena amin'ny vahoakanao, ampafantaro anay tsirairay avy fa mahery tokoa ny herinao dia ny fanahinao masina tompo. Ka dia misaotra indrindra tompo, mankasitraka Jesosy malalo. Amen. Araka ny lazaiko amintsika hoe ny herin'ny fanahy masina dia mahery ary tsy voasakan'olombelona, tsy voadinikintsika olombelona zany. Satria tsika raha mihevitra amin'ny fisainantsika dia tsy ho takatra ny saintsika hoe raha indray tsika milimite hoe miteny tsy fantatra dia mijanona eo. Tsy ariavana, ny fiasan'ny fanahy masina tsy voadinikintsika olombelona, tsy haiko milaza hoe ahoana. Fa tsy azontsika limitena hoe fanahy masina dia zista miteny amin'ny tsy fantatra. Fanahy masina dia zista mahita fahitana. Zay ilay fihevitra antsika olombelona. Fa amin'Andriamanitra ny fanahy masina dia fanahy iray. Io dia miseho amin'ny endrika maro isan-karazany. Maro isan-karazany amin'ny fomba tsy takatra ny saintsika. Dia indraindray izy tonga amin'ny alalan'ny afo, indraindray izy tonga amin'ny alalan'ny rivotra. Vakentsika aloha ny asan'ny apôstôly toko 2, satria nampatsahy ny tompo anay, satria verimberina amina ay Pentekoty ny androany le herin'ny fanahy masina. Dia vakentsika ny asan'ny apôstôly toko 2 izay natongavany rivotra ny fanahy masina teo amin'ny mpianatra. Raha tenenina moa zany amin'ny français dia hoe le vent du Saint-Esprit. Amin'ny teny gasy moa zany vent zany dia rivotra. Vakentsika atao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 andiny voalohany sy 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny latsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta sy ny toriteny nataon'i Petera tamin'izany. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerany iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra, ary ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Ary nisy feo tonga tampoka veriko avy tany an-danitra, feo tonga tampoka, feon'ny tompo eo, ary niaraka amin'ny rivotra mahery ny fofofofo. Hitantsika amin'izay zany le herin'ny fanahy masina tonga teo amin'izy ireo, nanenika ilay trano, ilay rivotra. Amen. Ny herin'ny fanahy masina. Alohan'izy ireo hiteny amin'ny teny tsy fantatra, tonga rivotra, nanenika ilay trano, ary feno hery izy ireo. Dia ny herin'ny fanahy masina. Zany zavatra zany efa tsapako efa ela ihany koa. Ilay rivotra, le vent du Saint-Esprit, ny rivotra ny fanahy masina. Ianao mivavaka mahatsapa maheno ianao misy rivotra mandalo, misy rivotra surnaturel. Ianao mitsy mitsoka anao le rivotra. Iny ilay rivotra ny fanahy masina, ilay herin'ny fanahy masina. Fa ny olazaiko amintsika dia satria zava-baovao amiko tamin'ny ny atomboany zava-baovao amiko
tena vao amiko satria nandositra tamin'ny voalohany ka zay no lazaiko antsika teo hoe amin'ny fomba maro samihafa zany ny fiasan'ny fanahy masina. Halleluja. Vakiko alohan'ny nazavaiko azy asana apôstôly 4:1-3 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana averiko. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Mba laitsika saina antsaina hoe ahoana zany miovitrovotra ny trano, miovitrovotra le trano. Tamin'ny voalohany everiko hoe tremblement de terre, tamin'ny voalohany ataoko hoe horohoro-tany, ariavana. Andriamanitra antsika ambony zavatra rehetra, ny horohoro-tany, ny tremblement de terre, ny tsunami, zany rehetrarehetra zany afaka toeriny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra satria azy izao rehetra izao. Aoka antsika tena ho tia an' Jesosy, aoka antsika tena hankafy an' Jesosy, tena ataontsika namana izy fa ho hitantsika ny voninahitriny. Halleluja. Tsy ho lava fanazavana izy amintsika indray mandeha rehefa nivavaka ao avy nivavaka de natory de le izy zany nandalo première fois aminahy taitra be satria zavatra vaovao tamiko. Natory rehefa natory aho tonga tamin'ny 4 maraina ao, niozongozona natrapa zany ao misy tremblement mizongozo de ny foa taitra jereko tsisy ninona, mitoditodoka amin'izay tsisy ninona de teo nandohalika nivavaka de tsy indray mandeha de rehefa adiniko rehefa teo zany miazakazaka nitsoka avy eny ambony fandriana nilefa jereko tsisy ninona. Ina koa mahazo anahy voalohany nataitra anazy zany satria le hitantsika le hoe horohoro-tany le teo de ohatra hoe mbola matahotra an'iny zany eritreretiko hoe iny foana no miverina. Nivavaka indray mandeha, efa mivavaka jereko mbola mizongozona ihany, taitra mijery mandidina tsy zavatra mizongozona fa ena ty eo zany nomboka tonga saina de nomboka niverimberina le izy, miverimberina miovitrovotra le trano na le vatako za moa fa ohatr'izany foana rehefa tonga amin'ny fanahy masina ny vatako miovitrovotra fa le izy tsy nijanona amin'ny vatako fa le manodidina anahy miovitrovotra de rehefa mijery aho tsy mahita ninona atsika amin'izay rehefa mijery aho tsisy ninona de niteny tamin'izay rahavavy mpiara-manomboa mpanompon'Andriamanitra de nazavaiko aminazy le izy, nazavaiko zaho manomboka mahatsapa zavatra tsy azoko hoe inona le izy fa rehefa taty afara azoko le izy hoe niherin'ny fanahy masina. Halleluja. Tena hoe rehefa atsika tena hoe mandeha fahamarinana vavaka isan'andro miovitrovotra na io trano misy atsika io, miovitrovotra no ny herin'ny fanahy masina tonga fa tsy voatery hoe isa minitra sy segondra kosa fa misy fotoana ny atongavana. Halleluja. Ka mampahery atsika zany hitady ny tompo foana, hitady ny tompo fa ho hitantsika ny heriny sy ny alebiazana. Indraindray ihany koa tonga ny fanahy masina reny mampianjera marina fa misy ny sandoka ity milaza amintsika hoe misy ny sandoka de voly ihany koa de mampianjera rehefa tonga ny herin'ny fanahy masina satria tsy zakantsika olombelona de satria mahery be de mianjera le olona. Indraindray le devoly manao ohatr'ireny fa aoka fantatsika fa ny devoly de pakataka fa Andriamanitra nazy ny hery sy ny fahefana. Rehefa tonga ny herin'ny fanahy masina indraindray koa ianao mianjera za efa azon'izany daholo, efa nitranga amin'izany fa za tsy teo maso fa za atokantrano koa mihitsy ao an-trano. Tonga ny herin'ny fanahy masina, nisy rahavavy tamin'izay niara-mipetraka tamin'ny gaga be, inona nahazo anao zay ataony adala za
satria zay raha vao tsika tsy mahatakatra ny fiasan'ny ferin'Andriamanitra dia everitsika dala le olona, everitsika dala. Tamin'izay tonga le herin'ny fanahy masina tamiko, dia tonga dia nalemilema dia nianjera, dia teo am-bavako ny verimberina. Misy tena tsy mahatsiaro tena fa nenahy teo am-bavako ny verimberina hoe adinoko nisy teny ny verimberina teo amiko hoe raha ny zanaka dia mpandova, zay ny verimberina teo amiko, raha ny zanaka dia mpandova dia nianjera dia niodikodina amin'le niodikodina dia salan'ny mamo ireny nataoko. Hitantsika sam'ireny mamo divay ireny, salan'ireny hitantsika ny tantarany ana, imenimenina teo izy, salan'ireny mamo divay ireny, salan'ny mamo na ny mpianatra ary nataon'ireo olona ireo mamo ny divay ireo. Rehefa tonga ry havana ny herin'ny fanahy masina, aoka tsika tsy kritika satria lasa miteny ratsy ny fanahy masina tsika. Ao amin'ny Lioka 2:20 manasa antsika mamaky an'izay fa Jesosy niteny mihitsy, ny olona miteny ratsy ny fanahy masina aoka tsy ho raisitsika. Vazivazy ireny ataontsika fimehezana fa itsika lasa dala tandremo satria ferin'ny fanahy masina tsy voasakatsika, tsy limitentsika ho teny tsy fantatra ihany, satria iny manko efa partout maneran-tany dia hoe teny tsy fantatra ihany, fa ny fanahy masina amin'ny fomba maro samihafa ny fiasany. Indraindray mampimey anao, ohatra ny meme ohatran'ireny dia veron'olona dala ianao, nefa le fanahy masina tonga. Indraindray mampihira, zany efa tonga hoe mampihira anahy koa ny fanahy masina. Ampiraina dia mihira prophétique le izy, tsy foronina hoe eo dia amoriporina hoe ianao taon'ity, fa le izy tena hoe le fanahy masina tonga ao aminao. Amen. Ka miteny amintsika zany Tompo hoe mba hitady bebe kokoa ny fanahy masina, ahitantsika, alalantsika ahoana ny fiasan'ny heriny ary tsy ataotra tsika, satria namantsika izy. Ahoana zany namana zany, ahoana zany vady zany, efa fantatrao fomba firesahany aminao, firaisany aminao, dia tsisy tahotra intsony ianao fa misy fiadanana. Amen. Tsara ny Tompo, tsara izy. Tadiavy dia mbola misy fotoana, tadiavy dia mbola misy ny fotoana. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy etra amin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen.